Vita tanam-bolam-panjakana tsy hain'ny mpitondra ny maika sy ny laharam-pamehana. Vidim-piainana eto Madagasikara ia mafy kokoa atoato. Mpiasan'ny kiromita malagasy tsy nandray karama 12 volana. Nisy ireo namony ainy, nisy ireo tsy afaka niatrika baka ny zanany. Alarobia 20 novambra 2024 araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ity takariva ity dia manasanao ampitiavana sy ampanajana indray zahay eto amin'ny MBS anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany araka ny efa natsitika tao anatin'ny lohatenin'ny vaovao teo anisan'ny vaovao misongadina amin'ity androany ity dia nitokana nanomboka androany ireo mpiasan'ny kiromita malagasy samy nanatanteraka ity hetsika ity avokoa na ny mpiasa tany Breville na ireo teo ampefloa tao amin'ny fobe toerana Asin'Andre Malala no nanatanteraka ny fanadiadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prancy. Efa volana maro no takiana karamany ireo mpiasan'ny kiromita malagasy. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny ministra tompon'andraikitra sy ny tompon'andraiki-panjakana saingy verimomoka izany. Na ireo mpiasa ao amin'ny Breville, Antananarivo, Toamasina, Maheva-Tanàna dia samy mbola tsy voalohan'ny fanjakana avokoa ny karaman'izy ireo 12 volana hatramin'izao. Tany Breville dia nisy zanaka mpiasa maromaro tokony nanao baka kanefa noho ny tsy fisian'ny vola atao saran-dalana sy ataony zareo vatsin-dalana tany Ambatondrazaka dia tsy afaka nanao baka reo ankizy ireo. Izany hoe tena mampalahelo dia noavin'le taranakay mihitsy amin'izao fotoana izao no potika. Tena potika tanteraka satria mijaly ny ray aman-dreny, mijaly ny mpianatra, lasa tarika famoizam-po an'ny olona izy amin'izao fotoana izao ka zay tena miantso anareo fitondram-panjakana hoe aza vonoana re le mpiasa, aza vonoana re le orinasa ary zay tena miteny aminareo fa mpiasa maty any ndraika be dia be. Inona moa mahatonga le olona maty? Ny fitsaboana tsy misy tsony. Reo ny akabeazan'ny olona any efa misy lehibe, efa misy manao traitement à vie kanefa le fanafody tokony hoany tsy misy tsony. Efa raha ny maty ny akabeazany. Ka aminay tompoko tena hoe sao dia tsy mety, sao dia tsy rariny le zavatra hitretena ny orinasa kiromita malagasy. Hetsika fanairany ny tena nanomboka androany ity saingy raha tsy voavahan'ny fanjakana ny olana dia roso amidingana hafa ireo mpiasa amin'ny herinandro ho avy izao. Tsy mitsaha mitotongana ny sandam-bola malagasy amin'izao fotoana izao. Mbola iaina ao anatin'izao krizy izao isika eto Madagasikara hatramin'ny volana aprily amin'ny taona ho avy raha ny nambarany mpahay toe-karena iray teny Akorondrano-teny fanadihadiana Jessica Miray rindra tsara ny tahiry ny aina ranariniarina sy manora Andre Malala. 7,4 ariary amin'izao ny sandany iray euro enim-bolana izay tsy nitsaha nitotongana ity sandam-bola malagasy ity. Niakatra niaraka tamin'izay ihany koa ny vidim-piainana, ny vidin'ny vary sy ny entana fampiasa andavanandro. Tsy mbola atoato anefa no isy fidinany izay vidim-piainana izay. Ia mafy kokoa aza ny krizy atoato. Ka tsika zao mbola tsy le krizy efa lasa. Ny krizy mantsy ery etapiny. Fa tsika zao efa tafiditra anatin'le atao hoe dépression. Zany efa tena tafidina ambany zany tsika fa mbola tsy tonga any amin'ny farany. Fa le fahatongavany any amin'ny farany io mbola tsy fantatra hoe roviana na roviana. Dia za mieritreritra hoe any amin'ny volana avril, volana mai any vao tonga any amin'ny farany any ny malagasy dia mino fa amin'izay fotoana izay mety ny ariary raha ohatra tsy mahazo fanampiana tsika dia tonga any amin'ny 5,000 any 9,000. Tsy misy afa-tsy ny fampiroboroboana ny famokarana eto an-toerana ihany no vahaolana voalohany isoroana ny fidangana ny vidim-piainana. Tsy izay anefa aloha ny zava-misy satria dia mbola ny 2,7 ny entana ampiasaina eto amintsika dia mbola farana avokoa. Ny orinasa malagasy mamokatra azy mbola miaina ny antso-jay avy amin'ny fanjakana malagasy. Ka tsika ny système de production tsika zany tsika tsy mamokatra menaka, tsy mamokatra ninina no zany tsy maintsy izay ny fiafarany fa tsika zany ny tokony manova tanteraka n'le fomba famokarana sy ny zavatra vokarana raha ohatra te hivoaka amin'izao zavatra misy antsika izao. Hatreto tsy mbola nisy vahaolana mihitsy avy amin'ny fanjakana malagasy amin'ny toe-karena eto Madagasikara ity. Raha nitatitra avy amin'ny banky iraisam-pirenena dia ny taona 2024 no nitotongana indrindra ny sandam-bola malagasy ary ny taona 2024 no nanomboka ny totongana izay sandam-bola izay satria raha ny taona 2024 no vidiana 700,000 monja ny $1 dia niakatra 700,000 ny taona 2024
ary 1000 ny taona 10 mila manana fitondratena mendrim-pitokisana amin'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana raha toka tena te hiroso ao anatin'ny fampakarana ny toekarena eto Madagasikara. Namosakevitra sy nitondra ny sosikeviny manoloana ity toekarena mitotonga ny eto amin'ny firenena ity ny mpahay toekarena iray araka ny fanadihadiana nataony Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Tsy mbola hita taratra loatra atreto ny ezaka ny mpitondra fanjakana amin'ny fanarenana ny tontolon'ny ara-toekarena eto Madagasikara raha zava-misy no jerena. Tsarona tsara fa tao anatin'ny ady tamin'ny coronavirus ireny dia orinasa malagasy tamin'ny fatra maro no indray nakatony ny fanjakana. Anjatony malagasy very asa manerana ny Madagasikara no io fanakatonana anatin'ny krizy mafio. Ny fampatokisana eo amin'ny mpitondra sy ny malagasy rehetra na ny eto toerana izany na ny any velany dia mety azo heverina ihany ny efera miasa ahafahana mametraka an'ilay atao hoe relance économique. Ohatra, raha ny eto toerana ny orinasa izay misy eto toerana ka ny malagasy dia tokony asiana fomba fijery anankiray protectionnisme raha ohatra izay ny resantsika azy fiangarana anampiana azy iroborobo kokoa fa tsy atao hoe tsy jerena izany fa ampiana misimisy kokoa satria ny kabeazan'ny orinasa izay misy eto amintsika zao ka miroborobo dia any olona vahiny any velany dia ny malagasy dia sahirana izy amin'izao fotoana izao. Raha izay ny faharoa dia ho an'ireo malagasy izay any velany koa satria izy malagasy ary marary koa izy amin'ny zavatra miseto amin'ny firenena. Raha ohatra izy ireo raha isitsika fotsiny hoe 600,000 ny isany any velany any ohatra ka mandray anjara izy satria izy manana fatokisana ary te-hanampy ny firenena, mandray anjara izy mandrotsaka eo kitabola ny fitondrana ny firenena 20 euro isam-bolana ohatra dia azontsika tsaina hoe ohatrinona sahady ny vola mety miditra eto amin'ny firenena, vola vahiny azo raisina anampiana ny ekonomia eto amin'ny firenena. Fa zany rehetra zany tsy ho tafapetraka raha tsy misy fifampatokisana eo amin'ny mpitondra sy ny malagasy eo aminy. Raha ireny fanampitena ny orinasa ireny no jerena dia mazava fa ny finiavana ifampiresaka sy fanohana amin'ireo mpandraharaha malagasy dia mbola tsy ao anatin'ny vinam-mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Sesilany ny fanohikevitry ny olom-pirenena momba ny tsy fitezana sy ny tsy fanjariana iaina ny romponina any atsimo amin'izao fisiny ny kere izao. Androany dia mpahay lalàna ary olom-pirenena tsotra ihany koa no nitondra ny fanohikeviny teny Ankady fotsy teny. Njava Andriamaefa sy Tahiry ny aina. Vahaolana maharitra io no andrasany rehetra amin'ny fanjakana ediny amin'ny kere mahazo ny mponina ny atsimo amin'izao fotoana izao. Maro ny fanampiana efa natolotra ireo malala-tanana sy ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-monina antoka saingy ny mpitondra fanjakana no tokony loha laharana voalohany sy amin'ny fanampiana ireo kere any atsimo ireo. Raha ny hita nefa dia variana amin'ny oeraoera sy ny fampanantenana fotsiny ihany ny mpitondra. Ka eo zany no everako fa raha ohatra ka ny PAM, ny USAID, UNICEF tena manome be dia zavatra be dia be mihitsy roarina amin'izay ilay fanjakana malagasy ary gisitra be tsy hita mihitsy. Ka noho izany mba menatra lenatra eo ihany fa ireo hoe tsy mampahinanareo tsy mampaleranareo koa ny fahafatesany olona be dia be ireo mahita le olona manao ohatran'izao ny taolana fotsiny sisa raha resaka ekera io ty resantsika amin'ny fotoana izao dia za hoe tsy ampy le hetsika atao amin'ny fanjakana. Tara loatra ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana manoloana ekere mahazo ny mponina ny atsimo io. Raha tsy efa nisy mantsy ireo namony ainy voataitra ny fitondram-panjakana kanefa efa hatramin'izay no ny natao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo ireo vahoaka ireo. Ka amin'izay fotoana izay tokony atao ampy tompona ampidera fahaizana nareo tsy ampidera mitondra fahaizana mitondra fa tsy ampidera erreur akory tsy ampidera hoe tsy fahaizana. Izay no ataonareo manko amin'izao fotoana izao hoe mampidera hoe hoy ity zao hoe zange danja be raha iresake aiko manam-panantenanareo zao matoritori fa naterako hena zay matoritori fa memeko sakafo aiza mifandeha an'izany matoritori dia any dia direct maty le olona fa tsy miverina intsony satria le zavanam-panantenanareo tsy ampy tsy tanteraka. Ka ajanony ty fampanantenana tsy ampy tia ajanony ty fampanantenana tsy misy pokaty tia satria ohatrany araky ny teny hoe alao mifanena momba masika zay mifanena amin'ny mampanantena zavatra tsy misy amin'ny mpandainga zany tiako tenena amin'izay zavatra zay.
marina isaky ny 20 novambra ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy. Isika eto Madagasikara dia anisan'ny mbola lavitra ezaka ny ady atao amin'izay herisetra atao amin'ny vehivavy izay. Nisy ny fanadihadiana nataony mpanao gazety ny MBS tamina mpiaro mizondrolombelona iray teny amin'ny 17 hektara teny. Jessica Miray sy Mathieu Prince ary Manoran-Dremalala ny teny an-toerana. Ny taona 37 no nanamariana voalohany ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy ny 15 ny volana novambra. Voasokajy ao anatin'izay avokoa na herisetra ara-batana na ara-tsaina, eo anivo ny tokantrano, eny an-dalana hatrany am-piasana. 17 taona izay no nanamariana ity daty ity, sainga mbola vehivavy enina isan'ora amin'izao no maty maneran-tany vokatry ny herisetra ataon'ny olona akaiky azy, toy ny olon-tiny, ny vadiny na ny rainy, ary mbola maro amintsika eto Madagasikara no miaina herisetra na eo anivon'ny tokantrano na eny anivon'ny fiarahamonina. Fantatra fa isika malagasy dia manana ny kolontsaina izay tsy hita maharatsy azy dia ny fanajana izany hoe reny, izany hoe vehivavy, nefa ny zava-misy no resahana dia mbola lavitrezaka satria dia zary misy fomba vaovao manelingela nataontsika manimba an'izay hoe fihavanana na fanajana malagasy izay iainana amin'izao fotoana izao mahatonga andreo vehivavy matsiaro mijaly amin'ny fiainany, indrindra eo fanambadiana moa no tena ahitana taratra an'izany hoe herisetra mianjady ny vehivavy izany. Ny fanabeazana no vahaolana voalohany iadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy amin'izao. Ny tanjona moa zany dia tsy ny hoe fankalazana isan-taona, fa ny tanjona dia tena ny fiovan'ny toe-tsaina ozy azay hoe mba mampalahelo ihany raha ohatra ka amin'izao taona efa mandroso be izao mbola ho isy an'izany hoe toe-tsaina ataontsika manandevo na manambany, satria dia fantatsika tsara fa voarara tanteraka amin'ny tany manaja ny demokrasia sy ny zolombelona izany rehetrarehetra izany. Ka ho anay izany dia araky ny voalazanay moa izany dia hoe ny fanovana fihetsika comportement na ny toe-tsaina na ny ataontsika hoe fanabeazana mihitsy manomboka any amin'ny kely indrindra. Nanampitrotraka ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ihany koa moa ny fisian'ny fihibohana nandritra ny ady amin'ny Covid-19. Fa manoloana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny CSS tato ato mpahazo ireo kodiaran-droa na ny motora ny marimarina kokoa dia nisy androany ny valandresaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teny Akorondrano teny. Fantatra tao anatin'izany hetsika izany fa manomana hetsika izy ireo mba hisoroana sy hoentina manarina ity taremarika ity mba ho modely ny mpitondra moto eto Madagasikara. Fanadihadiana Injavandremahefa sy Tahiriny Aina. Tao anatin'ny volana vitsy izay tsy mitsaha mitombony isan'ireo mpitondra moto tradoza. Saika isan-kerinandro dia andrenesana tatitra momba ny lozam-pifamoivoizana ao anaty tambazotra sirasira ao. Raha ny tatitra nivoaka farany dia teto Andrenivohitra no nahitana lozam-pifamoivoizana petsaka indrindra raha ny moto no resahiny. Matetika ary dia sokajiany sasany ho ratsy fitondratena mihitsy ireo mpitondra moto eto amintsika. Vonona ny anovan'ny tantara nefa ny Reder Scout Community ka isy nesika ho karakarain'izy ireo ato. Tao aorianan'ireny lozam-pifamoivoizana maro be izay nisesy teto amin'ny firenena ireny dia nanapa-kevitra ny anangana ny projet hoe mpitondra moto mendrika. Izy io dia hanovana ny tontolo, hanovana ny endrika amin'ny alalan'ny fampianarana satria ny fiarahamonina amin'izao tena ratsy tokoa le endrika izany hoe mpitondra moto izany dia mivoizina ao anatin'ny projet mpitondra moto mendrika amin'ny fampianarana, ao koa ny fizahatany ary koa ao koa ny resaka ara sosialy. Ny antony lozam-pifamoivoizana moa dia voalohany indrindrany eo ny tsy fahaizana mameno lalana, tsy fahaizana miresaka amin'ny lalana io amin'ny alalan'ny code de la route. Ao koa nefa ny manana permis fa tsy mahay ny toe-tsaina sy toe-po tokony hananana eny amin'ny arabe dia ireny zavatra ireny alefa amin'ny bazy. Tsy kelikely ny ampianarana anazy satria isika moa amin'ny malagasy antsika raha tenena zavatra iray dia mety iova sy mety hoe mbola tsy eto raha permis dia alefa tsy kelikely hoe toe-po sy toe-tsaina aloha tsara hananana eny amin'ny arabe dia mandeha ho azy ny code de la route. Ny 5 Desambra ho avy izao moa no hanatanterahana USKU eny amin'ny centre culturel Votivorona.
Vaovao mampalahelo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena maneran-tany dia misaona ny tontolon'ny baolina kitra eran-tany satria dia nodimandry teo amin'ny faha-80 taonany i Diego Maradona Armando izay fantatra tamin'ny alalan'ny lazany ao anatin'izany tontolon'ny baolina kitra izany teratany Argentin izy io ary nametraka tantara laza dia laza isan'ny dimbiasan'ireo mpanao baolina kitra aty aoriana raha ny fantarainy koa moa izany raha ny teratany Argentin ndimbiasa tao anatin'izany laza izany dia Lionel Messi izay eto amin'ny MBS dia miompy po anatin'izany sy ny mpity baolina kitra iray manontolo. Ivadika lafo vaovao hafa isika efa mitohy amin'izay vaovao maneran-tany izay hatrany dia ivatsy kelikely ny fiboana ny la Frantsany manomboka ny sabotsy 27 ny volana novambra ho avy izao araka ny fanambaran'ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron fanadihadiana hoentin'ny mpanao gazety ny MBS. Ho an'ny tapa-bolana voalohany dia afaka mivezivezy eo amin'ny toerana tsy mihoatra ny 20 kilometatra ireo mponina ny la Frantsa ary tsy maintsy miezaka mahavita izay fivezivezena ataony ao anatin'ny adiny 3 ny tsirairay. Tsy maintsy manana taratasy manamarina ny antony ivoahany ireo rehetra hivezivezy mandritra io tapa-bolana voalohany io ary manana fahazon-dalana avy amin'ny tompon'andraikitra mahefa. Nanambara koa ny filoha Frantsay Emmanuel Macron fa afaka misokatra ireo toeram-pivarotana saingy tsy maintsy mihidy amin'ny sivoralina farafatarany. Ho an'ny tapa-bolana faharoa indray dia hanomboka ny talata fa 15 ny volana Desambra mandra-pahatonga ny volana Janoary taona 2022. Somary entitra noho ny tapa-bolana teo aloha ny fepetra amin'ny fotoana io ary isy ny couvre-feu manomboka amin'ny sivoralina hatramin'ny 7 maraina afa-tsy ny aliny 420 sy ny faraka amin'ny 30 ny volana Desambra 2022 izay ankalazana ny Noely sy ny fetin'ny farantaona raha ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika Frantsay hatrany. Afaka mivezivezy indray aloha ny rehetra amin'ny tapa-bolana faharoa io na dia tsy misy aza ny taratasy fanamarinana toy ny voalazany amin'ny fepetra mandritra ny tapa-bolana voalohany hoy Emmanuel Macron. Afaka mankalaza ny Noely am-pitoniana ny mponina ao la Frantsa ary aoka samy ezaka ny anena ny fivezivezeny arak'izay tratra hoy izy nandritra ny fandraisam-pitenenany. Omena sehatra ny lafin'ny kolontsaina ka manomboka amin'io tapa-bolana faharoa io dia mahazo misokatra ireo ivon-toeran-kolontsaina ny toerana toy izay koa ireo toeram-pisakafoana ary ny fianarana ny an-dakilasy. Miankina amin'ny salanisa mandritra ireo fe-potoana ireo ny andraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny tapa-bolana fahatelo hoy ny filoha Frantsay ary mbola apetraka hatrany aloha ny tsy fahazona mamoro olona betsaka amin'ny toerana iray. Eo amin'ny vaovao politika dia latsaka andavaka tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao sy ny vahoaka malagasy. Raha ny fanazavan'ny mpay politika iray dia misy ifandraisany amin'ny tsy fahaizany mpitondra fanjakana mandamina ny raharaham-pirenena sy mijery ny laharam-pahamehany vahoaka no antony izany. Fanadihadiany Asin'Andriamalala, rindra tsara ny Mathieu Princy. Mampametra-pantaniana ihany ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny sandam-bola malagasy dia nitotongana hatrany ary ny tena mampahonena dia efa tonga anaty vilandra malagasy ny fahantrana. Hita mibaribary ny antsana mampisaraka ny matra sy ny mpanankarena ankehitriny. Etsakilany nefa dia mirotoroto amin'ny aitraitra sy ny tsy laharam-pahamehana ny mpitondra fanjakana. Zay hoe miomana na voaomana izay koa dia tsy maintsy efa manana koa izy vina sy fomba fijery izay tsy maintsy ny raisiny ihany koa avy amin'izay niseho tany aloha tany. Ny tantara tsy azo adonona ary tsy azo dosona mihitsy izy io. Tsy maintsy mijery ianao izay niseho tany aoriana tany dia io vina izay noraisinao avy any amin'ny izay tany amin'ny lasa izay niseho tany aoriana tany ka ny toetsina tsara ny fitondrana teo amin'ny firenena dia izay no entinao andrafetanao ny ho avy. Ka na ho maro nisy ianao eo amin'ny fitondrana anankiray, eo amin'ny antenimieram-pirenena ohatra, na iza misy ianao ka tsy manana an'izay traikefa izay dia miasa ho an'ny olon-tsotra, miasa ho an'ny tombotsoan'ny olombitsy fa tsy miasa ho an'ny firenena dia tsy manana vina dia lasa ohatrany hoe garaba-tsahona fotsiny tonga amin'ilay fitondrana sy ny fahefana. Tsy miasa ho an'ny vahoaka fa miasa ho an'ny tenanao. Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao aloha ny jerena dia tsy nanankalesona tamin'ny lasany ny mpitondra fanjakana. Manjaka ny fanagadrana ireo olona tsy mitovy hevitra ny mpitondra ary ny aitraitra sy ny fisehosehoana ivelany no tena imasony. Adino tanteraka ny sosialim-bahoaka ka tsy magaga raha toy izao ny fahantrana miatra amin'ny malagasy.
mikasika kosa indray ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2024 dia mipetraka ny fanontaniana hoe moa ampiasaina amin'ny tena laharam-pamehan'ny voaka malagasy ve izany sa kosa hikatsahana ny tombontsoa ny mpitondra fanjakana sy ny mpanarady azy fa na dia tia ninjavandrema efa sy tahiry ny aina tafalatsaka anaty krizy lalina ny firenena miamahantra ny malagasy tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana mikakaiky avokoa ny ankamaroany malagasy vokatra izany ny mpitondra nefa tovarina amin'ny fananganana fotodrafitrasa izay azo lazaina mba tsy mahamaiky akory iroso amin'ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona manaraka indray ny antenimera amin'izao fotoana izao teto dia hita sady fa tsy tomombana ny fomba hitanandaniana io volavolan-dalàna io satria efa tara vao tonga teny amin'ny antenimera-panao lalàna izany ahina indray araka izany ny mety isiany tsy fangaraharaha eto amin'ny firenena ny azy zany magnolotsotra anaty hoe ny laharam-pamehana dia ny hoe ny aretina sy ny marary vaoaka amin'izao fotoana izao ny tokony omena bebe kokoa reny hopitaly reny fitaovana sy fanafody ahafahana mitsabo malagasy raha izay faharoa zay ny tatsahantsika indrindrindrindra hoe ny mpamboly ny mpiopy noho ny fisin'le aretina ny seteto amintsika reny ary sy mbola mipetraka hatramin'izao dia amidy varoboba ny fananany fo maika mijaly le malagasy vo maika mijaly izy amin'izao fotoana izao ka move fanaovana hoe stady ataotsika raha isika izao ambovombe hoe anaovana stady manara-penitra ao ambovombe dia hoe Andriamanitra zany ve dia mba ho rariny ao ambovombe zay centre noyau an'le hoe kere dia tsy di kere tsy nianana jerevanao fa hoe stady ataonao fa nka stady azo hoanina stady nga masitrana ka noho izany le budget ataova amin'ny tokony tena izy marina satria le ho fanampinany tatsaha zany sy ny type industriel sy nrehetrehtra sy ny économie mba fan'olona mivelona sy miatrika ny fiainana andavanandro mbola kabary ambovy vavahady fotsiny ihany ny demokrasia eto Madagasikara raha ny tantaratra amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy dia ao anatin'ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana sy ny fandraisana fepetra eto amin'ny firenena no atarafana fa tsy miatra eto amintsika izany nisy ny faradihadiana nataon'i Jessica Miray sy Andra Kotomalala teny 17 hektara teny makasika izay raha any amin'ny firenenkafa rehefa lany ny filoha iray dia mipetraka ho filohana firenena fa tsy filohana antokona avondron'olona itsony mampiatra ny lalàna ho an'ny rehetra fa tsy ho an'ny tsy mitovy hevitra ihany tsy toy izany aloha ny eto amintsika toa tsy hiara-ny lalàna ireo mpiaradia sy mpanohana ny fitondrana itsongolohana kosa ny avy amin'ny antokony hafa tsy manohana ohatra ary anankiray amin'ny olom-panjakana ny fananana ilay antsony hoe neutralité atsika zao ny any ivelany any ataony fifidianana dia miady eo ihany ny olona fifidianana fa rehefa vita ny fifidianana dia miresaka amin'izay ny olona hoe izao raha ohatra ka filoham-pirenena zany dia hoe izao dia voalohan'ny firenena ray manontolo fa tsy hoe atokony olona vitsivitsy no misitraka zany zavatra zany dia ny resaka neutralité resahako teo mitarika atsika mankany amin'le hoe ny sohiombonana ahoana le sohiombonana nisy tokoa aloha fepetra ndraisan'ny fanjakana zay tsy didantsika lalina moa zay mahamety na tsy mahamety fa ny zava-dehibe dia hoe fepetra mitovy man'ny olom-pirenena rehetra zavatra tsapa kosa zany tatoato ary tsy mahamenatra zany ny tenenana ny hoe totaka ny mozana tsindrinila eo amin'ilay fepetra ary mampimenimenina ny olona izy hoe maninona no sina mizana tsindrinila le fepetra samy hafa eo ny anankiray amin'le hoe famorim-bahoaka rehefa iza no mahazo mamory vahoaka be ary rehefa inona no mivory ny vahoaka be fa rehefa iza no tsy mahazo dia ampidiro kely satria nandre moa zany satria tena koa moa dia mpanao politika ary tsy mahamenatra zany miresaka moa zany nisy miresaka amin'izao fotoana zao hoe tokony tsisy fihetsiketsehina mihitsy fa fotoam-pifidianana zao zay veriko fa tsy tena mitombony zany fanapahan-kevitra zany za dia tena mihevitra zany mihitsy fa tsy tena mitombo zany fanapahan-kevitra zany rehefa mijery ny zavatra misy atserotsaka anankiray fahafahana raha ohatra ka misy ny mpanohitra de Madagasikara raha mbola ekena nisy ny mpanohitra de Madagasikara dia fahafahany ny olona zay miverina fa manohitra zay ilaina raha teo satria ary fanina ny milaza ny heviny aiza ho aiza izany ilay demokrasia to sadasada tsy izany ve no efa nanaovana sorona ny fiainan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy na mitehana fisiarian'olona maro sy ain'olona maro
ny taona 2024 ireny. Iny fanady adiny iny ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy no namarina tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity alarobia ity fa ankasitrahana ny safidinao tsy misaraka amin'ny MBS ary ampatsahivina ianao fa orinan'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao dia ny fandarana resao aloha iarahana amin'ny Andrinjato Vonson Sigy Maxime anasananao ampitiavana sy ampanajana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety irahina ihany koa amin'ny finiavan'izy ireo miara-dalana aminao isanandro. Mametraka ny mandrapitafa ao manaraka filma tompoko.